Inona no mitranga ao amin'ny samy HVM? Midika ho fikorontanana sy ady an-trano eo amin'ny samy HVM, ity IST na interdiction de sortie du territoire nivoaka ity. Vokatry ny fanohanana ny mbola rajona ny kandida laharana 520, Ravalo manana marika nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny. Voaporofo zany zao ireo feniely fa Mbola Tafaray no namatsy vola ny fampelezan-kevitra Ravalo manana marika ary nanampy azy betsaka tamin'ny lafiny serasera tamin'ny fampiasana ireo anamanjery izay fananany mbola rajaona. Misy ifandraisany amin'ilay fivoriana nanaovan'ilay stratégie politique tao amin'ny QG-ny HVM teny Andraromaly ka nisamborana ny mpanao gazety ny Golo TV FM ihany koa ity IST na interdiction de sortie du territoire navoaka androany ity. Tsisy an'ireo tonga nivory teny Andraromaly mbola rajaona, niala tanteraka tamin'ny HVM zany ny tenany, dia izao nivoaka izao ny IST ho azy. Nisaraka tanteraka zany mbola rajaona sy ny filoham-pirenena teo aloha, rajaona ary mampianina mivady. I mbola rajaona izay raha mipatsiahivina dia iray amin'ireo mpanolotsaina manokana rajaona ary mampianina hery mivady, nalaza tokoa nandritra ny fotoana nitondrany ity filoham-pirenena teo aloha ity.